Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amenina. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo afaka namakivaky ity herinandro ity, ary misaotra anao fa ny farana ny herinandro. Misaotra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Na izay heverinay ho ratsy, ary indrindra moa izay nahafaly fa tsara, izay mety ho fahombiazana na ny mifanohitra amin'izany. Reny rehetra ireny Tompo dia nasehonao mba ahazahoanay mianatra hatrany isan'andro ny fanarahan-dianao. Misaotra indrindra Tompo, ary mamindrafo nefa amin'izay nataonay ka tsy sitraka ao. Dia avianao fanahy masina, hiasa ty anatinay, hanamasina anay, hanolontsaina anay, ary ahazoanay manao hatrany ny sitrapon'ny Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Tamin'ity herinandro ity isika ry havana dia nijery an'ireo zavatra vitsivitsy mety hanamaloka na hanimba ny fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ilay mahampivavaka antsika hatrany no ambara ao anatin'izany. Ao ireo zavatra ivelany toy ny fiahiahiana ny amin'izao fiainana izao, ny fanatotoloana ihany koa. Ary raha nijery ny anatin'ilay tsika, izany hoe miankina mivantana amintsika ilay olombelona, dia niresahantsika teo ny amin'ny fahatezerana, niresahantsika koa ny fiatsaram-belatsia, ary farany omaly dia niresahantsika fananana toetra tsy mahatoky, izany hoe olona tsy marina, mivadibadika, tsy misy antenaina mihitsy ny aminy fa sahan-tsotro izao ny mivadika amin'ny tenin'ny na mivadi-pitokisana hotsika. Rehefa fitinina ireo, rehefa sabotsy toy izao dia andeha ry havana mba iarahantsika mamaky ny Matthieu 5:5-9. Jesoa no milaza hoy izy ary: aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka kalazany ny rainareo izay any an-danitra. Rehefa tena miaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny mpino dia mahazo tombony izany reto. Misy indroa miantoana izy. Voalohany aloha, ny olona mahita ny toe-piainantsika mazava, feno fahamasinana, tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Ary ilay fiainana hoe mazava izany dia tena fiainana fa tsy amboamboarina, tsy vodi-davanandro, ary fiainana isan'andro. Hitan'ny hafa ireo satria nataon'ny mpino izany ho vokatry ny fanarahany an'i Jesoa Kristy, fanarahany ny Tompony. Ny famporisihana ny mpianatra hamirapiratra, izany hoe mazava ao mason'ny olona, dia vokatry ny fanaovany asa soa ihany koa izay tombontsoa amin'ny hafa izay manodidina azy. Izay izany mahazo tombony voalohany eto ireo ilay hafa, ireo ilay manodidina mahita isan'andro. Faharoa, mahazo tombony koa Andriamanitra satria noho ny fahitan'ny hafa ny toe-piainan'ny mpino miaina ny toe-panaharaka an'Andriamanitra dia mankalaza an'Andriamanitra izy. Hitantsika eto izany. Raha dinihana izany ny fiainantsika ry havana ho antsika kristianina dia izao, tokony Jesoa Kristy mihitsy no hitan'ny olona amin'ny fiainantsika isan'andro fa tsy isika. Ary eo anie no mampikambana an'ilay nambara tamin'ny omaly sy ny afakomaly ireny. Raha toa ohatra ny hoe iny olona iny dia olona tezi-dava, na iny olona iny dia olona mora sositra, sy ny sisa, dia ilay tsika, ilay maha olona nofo antsika no hita fa Kristy tsy hita. Fa raha hitantsika eto izao izy hoe tena mazava izany isika, feno ny fahamasinana, ary indrindra misy akony eo amin'ny manodidina, izay ilay hoe asa soa, misy akony tsara eo amin'ny manodidina sy ny hafa mahitantsika ny ataontsika isan'andro ry havana, dia izay mihitsy ny tanjona izao hoe hiaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra izao, hoe mankalaza an'Andriamanitra ny olona, manome voninahitra an'i Jesoa Kristy ny olona, ary lasa mahita ny tompony olona ka dia hanara-dia azy koa aorian'izany. Dikan'izay koa izany tena tombontsoa mivantana eto dia ny ataontsika no mety hahatonga ny hafa hanara-dia ny tompo Jesoa izany na tsy. Ry havako, amin'izao faran'ny herinandro izao dia samitsika misikim-ponitra ary. Rehefa ho tonga indray ny herinandro vaovao, raha mbola sitraky ny Tompo hiaina amin'izany isika, dia samy misikim-ponitra mba tena hazava eo mason'ny olona ny fahazavantsika ry havana,
dia mba ho hitan'ny tompo ao anatin'izany koa Jesosy, ho hitan'ny hafazafady ao anatin'izany koa Jesosy Kristy ilay tompontsika, dia ho azy rehetra ny voninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Amin'izao faran'ny herinandro izao Tompo, dia ny fony izay raha misy nataonay ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fa amin'izao faran'ny herinandro izao kosa dia mivavaka izahay, mangataka aminao tantany sivimbiny mba hamirapiratra amin'ny fiainanay hatrany ianao Andriamanitra, indrindra Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, mba hankalazan'ny hafa anao ry Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia apetraka manontolo ao aminao Tompo ny hoavinay rehetra, le fanahinao masina ny hampahery anay, le fanahinao masina ny hitari-dana anay, ary ianao le mpiandry tsara miaro anay amin'ny rahatsitra. Miomana izay fa andeha any am-piangonana Rapitso, ampiomany izay Tompo amin'ny maha-olona feno vatana saina fanahy, fa izany no sitraka ao. Dia tehirizo amin'ny fahasoavanao ary izahay ao anatin'izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'ny Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.